Ry havana, faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo mahatratra ity alahady mialohan'ny Pasika. Araka ny fantatsika dia ankalazana indrindra ny fetin'ny sampandrofia dia ny akaran'i Jesosy Kristy ho an'i Jerosalema nanehoany tamin'ny fomba an'Andriamanitra fa izy no Mesia, izy no mpanjaka. Dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ka tonga antsika hanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny fanasy ny fahamarinana, anitra kasitrahana eo anatrehany, fa fitombona amin'ny finoana kosa ho antsika. Mahazo mipetraka isika.
aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo 220 no akatsika ireo andininy vitsivitsy hoentsika midera sy mankalaza ny tompontsika. Koa anambara ny lazanao amin'ireo namako aho ary ideranao rehefa miangony zahay. Mideran'ny tompo ianareo mpanaja azy, aoka ny mivoninahitra azy ianareo rehetra taranaki Jakoba, aoka angovotra eo anatrehany ianareo rehetra taranaki Israely, fa tsy no amavony na notebahiny ty mantra izay vesara-pahoriana, tsy nandany fanatritava aminy izy, fa nieny tokony ny tarainany. Tompo, ianao no azoko mideranao rehefa tafangona maro ny vahoakanao, eo anatrehan'ireo mpanajanao no anefako ny voadiko taminao. Asaiko amin'ny sakafo tsorona ny ory, ihinana ne izy ka ho voky, iderany tompo ane ireo mitady azy, ka ho finaritra ho ela velona. Aoka ny vahoaka hatrany aparan'ny tany ahatsiaro ny tompo, ka hiverina aminy, aoka ny fianakaviam-ben'ny firenena rehetra, samy tonga iankoka eo anatrehany. Amen. Ivavaka isika. Tomponay ianao, mpamonjinay ianao, mpanjakanay ianao, ry Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra velona, lay tonga teto amin'izao tontolo izao amonjy anay, ary efa nitarika anay ho amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka ahafahanay mandova ny fanjakanao mandrakizay. Mideranao zay, mankalazanao, manome voninahitra anao, indrindra amin'ity alahady ny sampandro fity, zay ahatsiarovanay indrindra nanehonao teo amin'ny firenena jiosy izy teo amin'izao tontolo izao. Fa ianao le mpanjaka nandrandraina, ianao le mpamonjy izao tontolo izao, ianao le mpanafaka anay amin'ny aizina ary mitondra anay amin'ny fahazavanaina. Mangataka aminao zahay, engane ka tsy ho afo milolo, tahaka ny nankalazany ny jiosy fa izany no fanandratanay ny voninahitra ao, fa ireo dia nioby anao kanefa avy eo dia niantsoantso eo omboy. Mba tsy ho tahaka izany ene ny fideranay sy ny fankalazanay ianao, tsy tahaka izany ene ny fanandratanay ianao ho tena mpanjaka amin'ny fiainanay, fa mba ho tena araka ny ankasitranao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, koa meteza hanazavanay, meteza hitarika anay, meteza hoeto nivonay, hiteny aminay araka ny fombanao. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nonona taminay. Amen. Petraka isika.
fandriavana, fampihavanana. Izany ny foto-kevitry ny asan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy ho antsika. Fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra, fa fampihavanana antsika amin'ny samy isika koa. Koa inoy ary ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'izany amin'ity alahady ity. Aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentan'ny fifankatiavana sy iray fo iray saina. Aza manao na inona raha sesiky ny fifampiandaniana na ny filandera fotsiny, fa samy manetry tena manoloana ny namana, ary aoka samy anao ny namany eo ambony noho ny tenany. Aza dia samy mihevitra no an'ny tenany ihany, fa ny ho an'ny namany koa. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia andeha tsika angataka amin'ny Tompo, anampy antsika. Ahafahantsika mandray izany, ary ahafahantsika koa mibebaka eo anatrehany manoloana tsy fahatanterantsika izany, ka andraisantsika fo vaovao, fanahy vaovao hoentina manompo ny Tompo. 700 ny andininy voalohany. Iaiky ny elitsika sy ny tsy fahatanterantsika manoloana ny sitrapony, ary dia angataka famelan-keloka sy famindrampo aminy ivavakisika. Misaotra anao zay fa Andriamanitra fitiavana ianao, ary tao amin'ny fitiavanao dia ny rahanao ny zanakao amitra-pihavanana anay aminao, ahatonga anay ho vavolombelonao ilay Andriamanitra fitiavana eo amin'ny fiainanay. Nefa indrisy Tompo, tsy mahay mifanaraka mandrakarivo zahay, tsy tena iantan'ny fitiavana tao aminao, ny fihetsikay, ny asanay, ny toetranay, anika na eo anivon'ny fiangonana aza dia indraindray misy fisaratsarantsaina, misy tsy firaisampo, misy alahelo, misy fifandratrana. Tompo, mifona aminao zahay, mifona aminao zay ny amin'ireo fihetsika sy asa rehetra izay entan'ny filandera fotsiny, izay asesiky ny tiana isehoana amin'ny namana fotsiny, anika mahatonga azy ireny mety alina koa. Mifona aminao zay ny amin'ny fialonana. Tompo, tsy nahay ny aina ny fitiavana agape zahay, zay manao ny namanay ho ambony noho ny tenanay, fa niezaka mandrakariva ampanjaka ny hevitray, nitady mandrakariva ny fomba zay azahoana manatanteraka ny sitraponay fa tsy ny sitraponao na ny sitrapon'ny hafa. Ny soan'ny tenanay no heverinay aloha, zay izahay vao nihevitra ny ao an'ny namana. Tompo, ankehitriny zay manatona anao, rehefa nampieritreretin'ny teninao, mangataka famindrampo, mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana, mangataka fo vaovao
enoy ary ny vavakay valio ny fitalaonay miaraka ny fiangonana rainay be famindrampo mitalao aminao zay mamelany elokay diovy zay ho afapahotana sasao zay mba ho afakeloka ary avozo ny fanahinay mba vonoka ny loanao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatanay aminao. Riavana zay rehetra mitoky amin'ny tompo dia tsy mba avela no maty antoka. Hoantsika zay mibebaka maro maniry ny fanavaozam-panahy te andesy roso bebe kokoa hatrany amin'ny fanarana ny tompo sy amin'ny fananana ny toe-panahy araka azy enoy amin'ny fahatokina ny teny nambaran'ny tompo ny famelan'ny eloka tsangana isika. Ny aminareo kosa arpon'ny ziona no ianareo no nanaovako fanekempihavanana zay nao mafisina tamin'ny rano soa ka izany no efa namoahako ny mpigadranao toy ny avy tao amin'ny davaka tsisy rano ko miverena ao amin'ny tanàna manda ry mpigadra manam-panantenana anio no anambarako aminao hoe fanambinana avoroeny no anonerako ny fahorianareo. Noho izany dia ambara ny finoana fa voavela ny elokao noho ny asan'i Kristy miderany tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo amin'ny Kristy dia aoka samy ale mifanahy amin'ny avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela eloka. Noho izany dia aoka hitodika amin'ny akavia sy ny akavanantsika isika ary reny dia manao relais mba ho isika rehetra izao koa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia vita fihavanana satria samy ny famela eloka. Ko na iza nananalahelo tamin'ny namany
dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka ho afaka ireny ary dia tonony ho amin'ny eo akaikinao ny fiadanana. Dia ho aminareo rehetra ny fiadanan'i Kristy ka voninahitra ao amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Je vous demande de vous lever. On va chanter ensemble le 784. Seigneur Jésus, tu n'as pas rejeté ni les enfants ni les jeunes. Au contraire, tu les as appelés pour être auprès de toi, pour t'écouter, pour grandir avec toi, pour te servir et pour devenir des
des adultes dignes de toi. Cet après-midi, nous voulons te demander de nous parler encore par ton amour, par ta grâce. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Vous êtes le corps de Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. On peut résumer ces deux versets ainsi. Dieu a besoin de nous tous, même les plus petits. Vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. Et quand le peuple a applaudi, a vénéré, a loué ce roi qui montait vers Jérusalem, il y en a parmi les dirigeants religieux qui leur ont demandé de se taire. Et Jésus leur a dit, si vous les faites taire, ce seront les cailloux, les pierres qui vont crier. Jésus a besoin même des plus petits, même des plus humbles. Et il les appelle pour le servir, pour le louer, pour le lever en tant que roi et Seigneur. Aujourd'hui, je veux vous raconter une sorte de fable. Vous savez, les fables, on fait parler les animaux. Mais aujourd'hui, ce sont des objets qu'on va faire parler. Il y a bien longtemps, dans un village, il y avait un atelier de charpentier, ou plutôt de menuisier. Dans cet atelier de menuisier, un jour, les outils se sont réunis. Leur maître était absent, alors ils se réunirent en grand conseil. Les échanges furent longs et animés, comme les débats chez nous. Et ils furent même enflammés. Il s'agissait en fait d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de ses membres que certains pensent gênants ou inutiles. L'un prit la parole. Il faut, dit-il, exclure la scie. La scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle fait mal aux oreilles. En plus, elle a le caractère le plus grincheux du monde. Un autre dit, nous ne pouvons pas conserver parmi nous le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche, toujours à trouver un truc à enlever. Quant au marteau, dit l'autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours. Il nous tape les nerfs. Enlevons-le. Et ainsi de suite. Et les clous. Les clous. Des petites choses aux pointes acérées. Est-ce qu'on peut vivre avec des gens qui ont les caractères aussi pointus, qui piquent par-ci, par-là, qu'ils s'en aillent? Et que dire de la lime, de la râpe? À vivre avec elle, c'est que frottement et des défauts à lisser perpétuellement. Elle
chasse aussi le papier de verre, dont la raison d'être est toujours froisser ce qui se présente à lui. Ainsi donc discouraient en grand vacarme les outils de ce menuisier. Et tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'est le marteau ou qui accusait la scie, si c'était le rabot qui accusait la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait à s'exclure les uns les autres. Et cette réunion bruyante prit fin subitement quand le menuisier entrait dans l'atelier. Tout le monde s'est tu. Et le menuisier vient s'approcher de l'établi. Il prenait une planche et prenait chaque outil. Avec la scie, il scia et la scie commençait à grincer. Il rabota avec ce rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu'il touche, et le ciseau qui blesse cruellement, la râpe au langage rude, le papier de verre qui froisse, tout cela entrèrent successivement en action dans la main du menuisier. À la fin, le menuisier prit les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. En fait, il se servit de tous ces outils avec ces méchants caractères. Il les utilisa tous, alors que dans leur pensée à chacun, ils pensaient que l'autre était inutile, que l'autre était à exclure. Le menuisier se servit de tous les outils pour fabriquer un fauteuil. Un fauteuil pour accueillir le trône de Jésus. Un fauteuil pour accueillir la royauté de Jésus. Dans la Bible, et on l'a lu tout à l'heure, même les membres de l'Église qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et vous tous, petits ou grands, mais je m'adresse surtout aux petits, ou à ceux qui se sentent petits, inutiles. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. On a besoin de vous tous. Jésus a besoin de nous tous. Alors ne nous contentons pas de regarder les autres travailler. Allons-y ensemble. Nous sommes tous utiles pour cette Église. Amen. Maintenant, je vous invite à chanter le 786. Première strophe, avant la lecture biblique et la prière qui précède.
vehivavy isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra iray eo, mbola velom-pisaorana anao mandrakariva izay noho ny fitiavanao sy ny fitsimbinanao anay isan'andro, ny fahasoavana rehetra izay arotsaka ao aminay isan'andro. Ao ireo izay hitanay mivantana, ary ireo izay tsy fantatra akory nefa dia fitahina avy aminao izany, ka dera sy laza atotranao hatrany. Misaotra ihany koa tamin'ny famindraponao ary ny famelan-keloka izay natotra ao anay. Tompo, tonga eo amin'ny fotoana iainona indray ny hafatra avy aminao izahay. Ampanginona izay rehetra feotsy avy aminao. Aoka izay fantoka tanteraka, ampitianao aminay ny fanamasinao. Ary engany Tompo, izay zavatra rehetra hozaraina aminay eto, ny teny izay hozaraina, dia mba tsy handalo fotsiny, fa mba teny hiditra hilatsapaka anatin'ny fonay, ka hiainanay sy ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay zavavaka izany. Amen. Amaky ny soratra masintsika dia amin'ny boky ny mpaminany Isaia toko fahadimapolo, Isaia toko fahadimapolo no andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Isaia toko fahadimapolo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Efa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo, vakiana amin'ny DM izany. Ny Tompo Andriananahary no nampianatra ahy izay tokony holazaiko mba ahaizako mamoaka ny teny ampaherin'ny reraka. Isa maraina izy dia manabe ahy hatrany hiaino araka izay tokony ataon'ny mpianatra. Ny Tompo Andriananahary no nanokatra ny sofiko ka tsy manohitra azy aho ary tsy miemotra. Ny lamosiko atolotra amin'ireo mpikapokay ary ny takolako amin'ireo mpanongo-bolom-bava. Ny tavako tsy nafeniko ho difon'ny fanevatevana sy ny fandrorana natao tamiko. Ny Tompo Andriananahary no hamonjy ahy, ko tsy resy ny fanevatevana aho ary no hamafisiko toy ny avy vato ny tavako satria fantatro fa tsy homenatra aho. Amen. Toisitsika amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina toko faharoa andininy fahaenina ka hatramin'ny faharangy ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andininy fahaenina ka hatramin'ny faharangy ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Na dia nanana endrik'Andriamanitra azy izy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakan'ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany no nanandrantan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra na ny aty an-danitra na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny ary eo am-pitsanganana no hamakitsika ny filazantsara. Filazantsara no soratan'i Matio toko fa 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Matio toko fa 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Hovakina midika teny ombonana na DM. Soramandreo ambony miditra ao Jerosalema Jesoa. Ary nanakaiky an'i Jerosalema i Jesoa mba mpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy ka tonga teo anilan'ny tanàna Betfage eo amin'ny tendrombohitra atao hoe Analan'Oliva. Dia naneraka roalahy tamin'ny mpianany i Jesoa ka nanao taminy hoe: makanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy, vatany vao migado anao ianareo dia ahita boriky vavy mifatotra
sy ny zanany miaraka aminy. Fa ao le biriky vavy dia eto aty amiko omban-janany. Ary raha misy olona manontany anareo dia valio hoe misy ilan'ny tompo azy dia avelany ho entinareo miaraka amin'izay ny biriky vavy sy ny zanany. Izany dia tonga mba ho tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaninany hoe izao lazaina amponina ho Tsiona, indro ny mpanjakanareo fa tonga eo aminareo. Feno alemem-panahy sady mitaingina biriky vavy dia biriky vavy omban-janany, zanaka mitondra zioga. Dia nandeha ireto mpianatra ka nanao araka ny nandidiny Jesosy azy. Nentin'izy ireo roa lahy ny biriky vavy omban-janany, ary ny mpianatra rehetra dia samy nametraka ny lambany teo ambony biriky vavy omban-janany ka tambony lamba i Jesosy no nitaingina. Be tokoa ny vahoaka namelatra ny lambany teny amin'ny lalan'i Jesosy. Ny sasany kosa ratsakazo tinapaka no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesosy. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia samy niantsoantso hoe dera ny eo an'ny zanaky Davida. Omba mpitahiana amin'ny anaran'ny tompany ilay avy, dera ny ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tao Jerosalema Jesosy dia niotakotaka avokoa ny ray tanàna ka nanontany hoe iza moa io lehilahy io? Dia novaliany vahoaka hoe io ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta tanànan'i Galilea. Amen. Izao dia hiara-manonina ny fanekam-pinoana kristianina isika. Isika mino an'Andriamanitra. Mino an'i Jesosy Kristy tompo iray, sanan'lahy tokan'Andriamanitra, eriky ny ray talohany'izao rehetra izao, mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra, izy ny nahaliana izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia midina avy tany an-danitra izy, ary natao mifanahy masona mofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nongona tao amin'ny azo fijailana ny fanavotana antsika tamin'ny nanapahany fotokolapa izy, nijaly izy ary maty kianalevina. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra amin'ny an-danitra izy ary nipetraka fatahaka ray. Avy any hiaviany indray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty ary manak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany. Isika mino ny fiangonana iray, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika mandiky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana manak'izay.
sy antoka ho amin'ny fisandratana. Mazava ho azy fa Jesosy Kristy ny tena fototra-mbaro amin'izany, indrindra ny fietreny Jesosy Kristy. Dia ho zaraintsika roa ny fanazavana zao loha hevitra izao. Voalohany, ny fietrena lalana ho amin'ny fisandratana, ary ny faharoa, ny fietrena antoka ho amin'ny fisandratana. Voalohany, ny fietrena lalana ho amin'ny fisandratana. Hoy Jesosy Kristy, zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy afaka mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alala. Zany hoe tsisy afaka mandray ny fiainan-danitra raha tsy manaraka ny lalan'i Kristy, mandeha amin'ny lalan'i Kristy. Ny taratasy ho an'ny Filipianina, arak'izay nivakinantsika teo dia milaza feno ny lalana ny zoran'i Kristy mba hamonjenantsika, fa indrindraindrindra koa ny lalana ny zorany mba handraisany ny fisandratana sy ny fanjakana. Tsy mba lalana araka izao tontolo izao zany, na araka ny fisainantsika olombelona. Raha te hisandratra dia mila mizotra amin'ny lalan'ny fietrena. Zany no lojika mba reto. Raha te hisandratra hiakatra ny amin'ny ambony indrindra dia mila mizotra amin'ny lalan'ny fietrena, midina ny amin'ny ambany indrindra. Tsy mifanohitra ve zany? Amintsika raha te hiakatra dia lalana miakatra anao le, fa tsy lalana midina. Nefa ho indrindra ny tompo, ny fievitro tsy tahaka ny fievitra-reo, ary ny lalanareo tsy mba mitovy amin'ny lalako. Isaia 5:5 ny 9. Ny lalan'ny tompo, raha te hisandratra ianao dia mietrena, raha te hiakatra ianao dia midina, raha te hisandratra any amin'ny avo indrindra ianao, zany eo akaiky ny tompo, any amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay. Raha te hisandratra any amin'ny avo indrindra ianao dia midina sy mietre any amin'ny farany ambany indrindra, tahaka ny Kristy. Fa izay manetry tena no asandatra, ary izay manandra tena kosa no ahetry. Fomba nentin'Andriamanitra anehoana ny maha-Andriamanitra hafa loatra azy zany, ary zany fomba izany narahany zanany Jesosy Kristy, ary narahany feno mba hisehoany fa mpanjaka izy, saingy mpanjaka hafa, mpanjaka tsy tahaka ny fiheveran'ny olona, mpanjaka manana ny maizy azy manokana, tsy azo ampitahina amin'izao tontolo izao. Mpanjaka tsy misehoseho, na miseho ety ivelany amin'ny fitafiana mirentirety na amin'ny galona mavesatra, fa mpanjaka mitafy hodin-janak'ondry, mpanjaka tsy mitaingina soavaly mahery sy aingam-pandeha, fa mpanjaka mihetry ka mitaingina boriky vavy. Tsy mbola nitaingenany olona, tsy mbola nanao ny preuve ho isika. Azo ilazany zany fa tsy miankina amin'ny manodidina azy, tsy miankina amin'ny biby taingenany akory, ny hery sy ny fahefany ity mpanjaka ity. Io mpanjaka be voninahitra, saingy nanetry teny io, dia tsy hain'ny sain'olombelona tsy hoova ny filazantsara ankalazaina. Ny voninahitra io mpanjaka hafa loatra io, dia tsy hain'ny olona zao tontolo izao hita, jerena na koa asantatra. Tsy hain'ny olona be aitraitra, tsy hain'ny olona ty voninahitra hotompoina, tsy hainy ny manandratra azy, tsy hainy ny manome voninahitra azy satria tsy fantany. Sady tsy fantany no tsy mahafantatra azy. Mamperitreritra
rehefa tsy mahalala ny tompo isika dia tsy fantany ko ary dia zany lazay tsy fantatra ianareo hatrizay nefa ireo olo ireo milaza fa nanompo azy nanao asa lehibe tamin'ny anarany nanao zava-magaga tamin'ny anarany kanjo ay nitiny sy zay mampitombo ny lazany hay zay mampisandratra ny voninahitry ny tena zany no nataony fa tsy zay tadiavin'ny tompo taminy ary zany koa nolazainy tamin'ireo Virjiny 5 adala zay niandry azy kanefa tsy araka ny fanahy nangatahany taminy fa araka ny fomba amin'ny maha-olombelona manao kajikajy dia nihevitra fa mety ho avy vetivety zany mpapakatra zany kanjo ay ny fotoanany tsy fotoanan'Andriamanitra anika dia tsy fantatra nareo tsy fantatra miala amiko satria tsy tamin'ny fanahy sy tamin'ny fivonina fa tamin'ny fitondrana titre ny maha-Virjiny zany fille d'honneur moa zany ny maha-fille d'honneur zany no zava-dehibe aminy miseho amin'ilay akanjona fille d'honneur kanefa ny fanahiny voninahitra ny esprit d'honneur tsy tao aminy dia ny fanomezam-boninahitra ilay ampakarina sy ilay mpapakatra ry havana ny lalanao amin'ny fisandratana dia tokana ihany ny lalanao amin'ny fisandratana dia ny fietrena na ny fanetretena tsy azo afangaro ny fanetretena sy ny fampietrena ny hafa matetika ny olona tia fisandratana sy fisehosehoana dia manjary manambany sy manetry ny hafa tsy zany le izy fa ny tenanao no maka fanapa-kevitra mihitsy tsy aka ny toerana ambony tsy aka ny toerana tsara tsy aka ny toerana manan-dahatra tsy aka ny toerana azahoana misehoseho fa maka ny toeran'ny mpanompo kosa mba hampivohitra sy hampiseho ny voninahitra ilay Andriamanitra topoina ary tsy tonga mba ho topoina fa hanompo mba ho modely ho an'ny mpanompo rehetra tsy toetra ara-pilazantsara mako ny fitadiavana toerana tsy toetra ara-pilazantsara mako ny fiarovam-boninahitra tsy toetra ara-pilazantsara mako ny fiarovana any amin'ny tena fotsiny ihany kanefa hay tsy mampisandratra tsy maneho ny alehibe sy ny akanton'ilay arahina sy topoina ary alaitahaka ny fietrena lalana ho amin'ny fisandratana ary ny fisandratana lalana ho amin'ny fanandratantena zafady lalana ho amin'ny fahaverezana faharoa ny fietrena antoka ho amin'ny fisandratana ho ny soratra masina Andriamanitra manohitra ny miavonavo zany hoe ny mananantena sy ho zavatra Andriamanitra manohitra ireny fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manitry tena io teny ao amin'ny ohabolana toko 7:4 io dia nalain'ny Jakoba ary navotra ny tao amin'ny taratasiny ary nalain'ny Petera koa navotra ny tao amin'ny taratasiny Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manitry tena kosa intelo zany no hita amin'ny soratra masina io teny manambara ny fahamarinan'Andriamanitra io raha nanaraka tsara ny Isaia 15 teo isika voalaza zao ny amin'ny Kristy zay nanetry tena sady nanaiky hanatanteraka ny asa misiona na asa iraka zay nampanaoviny rainy azy tamin'ny fankatoavana feno tamin'ny fiaretana sy tamin'ny fietrena feno dia feno tokoa tsy hoe niaritra satria te hiaritra fotsiny Jesosy fa niaritra izy mba azahoany manatanteraka ny misionany ary zany no nanandratan'Andriamanitra azy satria nanaiky hiaritra izy nomen'Andriamanitra azy
ny anjara fiadanana ka napetrany teo akavanany tao amin'ny fanjakany. Nomen'Andriamanitra fahefana sy fahaiza manao Jesosy, nefa tsy nieboebo tamin'izany na koa nanindry ny olona anaiky zany, nanery ny olona anaiky zany. Nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy, nomen'Andriamanitra fahefana izy, nomen'Andriamanitra fahaiza manao izy, saingy nitoerin'ny olona ireo. Fa izy kosa tsy nanao amboletra, izy kosa tsy namaly, dia voalaza fa nitoky tamin'Andriamanitra izy. Zay no antony, tsy le bonaika be fotsiny. Misy fiteny raindray mialatsiny feto amin'ny altara dia tsy hanohy azy hoe trop bon. Tsy zany, fa satria nitoky tamin'Andriamanitra, ny tompo andriananahary no amonjy ahy, koa tsy resy ny fanevatevana aho, ary no mafisiko toy ny afo vato ny tavako, satria fantatro fa tsy homenatra aho. Tao aminy, tao amin'ny tenany, tao amin'izany no nandraisany izay mety vokatry ny mission nomen'Andriamanitra azy, fa tsy tany amin'ny hafa. Nandray rehefa tsy tanterakitsika ilay zavatra apetraky ny tompo amintsika, na dia nomen'Andriamanitra ny fahaiza manao, na dia nomen'Andriamanitra ny fahefana, na dia nomen'Andriamanitra ny hery ho amin'izany azy manao amboletra. Amika dia ndraindray mikorontana, manjary korontana ny vokatra zany, manjary adilà ny vokatra zany, satria tsy nahy nitoky tamin'ny tompo. Matetika dia mahatonga ny olona hitratrevatreva, mety ho za zany a. Mety mahatonga ny olona tsy anaiky andefitra ny fiezana hiaro tena, ny fiezana hametraka eo amin'ny hafa, ny andraikitra, ny amin'ny tsy fanarahana ny tompo, tsy riava. Nentin'i Jesosy tao amin'ny tenany, teo amin'ny azo fijaliana ny fikomitsika, ny fandavatsika, ny tsy fahatakarantsika, nentiny teo amin'ny tenany zany. Ary isika raha vavolombelona zany koa manaiky hitondra fahoriana noho ny amin'ny Kristy. Fa rehefa tsy manaiky zany tsika dia manjary misy adilà eo anivon'ny fiaraha-miainan'ny fiangonana. Rehefa miaro tena isika fa tsy mahatoky ny fiarovan'Andriamanitra, dia manjary manaonao foana na mampiseho toetra miavonavo ka tonga mampisaritaka ny fifandraisana. Hoy Paoly eo amin'ny Korintianina 1:9-7, tsy aleo ve mandefitra ny tsirariny ianareo, tsy aleo ve manaiky ambakainy ianareo, fa nahoana? Fa satria hoy ny tompo hoe ay ny fahamaliana, za no amaly. Deutéronome 2:5-5. Ay ny fahamaliana hoy ny tompo. Ay zany tsy avelan'Andriamanitra amaly isika, na dia anaovana ratsy azy. Fa asian'Andriamanitra mamaly ny ratsy amin'ny tsara, amin'ny soa aza. Matetika raha misy makatezitra atsika, anehoantsika fahatezerana 2 fois plus. Ary mety amiko koa zany, fa miteny amiko sy amintsika Andriamanitra. Ary nitaona ahy sy nitaona atsika andino tena. Miandrasan'i Jehovah ianao ka matoky azy ho mpanao salama. Miandrasan'i Jehovah ianao ka matoky azy. Rehefa tsy mahandry isika, rehefa tsy manana faharetana isika, dia manjary ny fanjakan'ny zao tontolo izao no ampanjakaintsika eo amin'ny manodidina, fa tsy ny fanjakan'ny Kristy, ilay nanitry tena, ilay nandray ho an'ny tenany ny fahotan'ny maro mba azahoany mamonjy azy. Ry havana, efa nasandratra any amin'ny voninahitra ny tompo, satria tao amin'ilay antoka ny amin'ny fisandratana dia ny fanandratan'Andriamanitra azy. Zay ngely lazainy ilay Filipiana rehefa vakitsika, aoko aminareo izay sainy zao dia nanetry teny izy ary natao tsinotsinona, nanaiky ambany noho ny ambany rehetra. Satria rehefa anatare olona izy dia mbola nidina ambany nanetry tena faran'izay ambany amin'ny olona rehetra. Ary zany no nanandratan'Andriamanitra azy. Fanandratan'Andriamanitra fa tsy fanandratan-tena, fanandratan'Andriamanitra fa tsy fanandratan'ny olona, fanandratan'Andriamanitra fa tsy fanandratan'ny fiangonana. Jesosy Kristy dia nanome ohatra lehibe ho antsika tamin'ny alalan'ireto perikopa telo reto,
izay nomena ty Eoropa amin'ity andro ity. Ay asan'Andriamanitra ny fiarovana antsika, fa tsy natao hiaro tena isika. Asan'Andriamanitra ny fanandratana antsika, fa tsy natao hanandra-tena isika. Asan'Andriamanitra ny mamaritra ny toetra tokony hananantsika, fa tsy natao handeha amin'ny hery sy ny fahalalantsika isika, tsy natao handeha amin'ny fisainantsika, sy izay mety pulsion avy ao anatintsika isika. Ny anjarantsika dia ny manetry tena eo anatrehany. Ny anjarantsika dia ny manetry tena eo anatrehany olona, mandefitra ny tsirariny azy, miaritra ao ambakaina azy, miaritra fanoherana, fa anizy Andriamanitra no manome antsika izay tokony ho antsika amin'ny fombany mba hiarovany ny zo mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny zo mahazanak'Andriamanitra. Ary zany no narovany Kristy, tsy niaro ny tenany izy, tsy niaro ny voninahiny izy. Inona ny narovany? Ny voninahitry ny ray tao aminy, ny mahazanak'Andriamanitra azy, zany no arovany. Amin'izao aladiny sapandrofi izao dia asaina ankalazan'ny Kristy ilay mpanjaka tonga ho topoina, tonga mba hanompo azafady fa tsy ho topoina, tonga mba hanompo fa tsy ho topoina, nefa izy mpanjaka, izy ary nanao zany. Ka isika mpanompon'ny ray ve no hiady varotra. Ilay mpanjaka nanaiky anetry tena sy ho faty mba hananantsika fiainan-danitra, zany no tonga ohatra ho antsika mba ahazoantsika miaritra ny zavatra rehetra, mba handraisan'ny namantsika kosa, enina zay tsy tiantsika indrindra azy, mba ahazoany mandraiky kosa ny fahasoavana avy eny ambony. Asainy tompontsika tsy hanandra-tena lay tady fisandratana, fa hianandratra lay avo, lay tena avo, nefa niseho tamin'ny fietrena. Tsy ho haintsika zany, tsy ho haintsika ny tena ankalaza ny fetin'ny sampandrofi, tsy ho haintsika ny hanao zany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety anaky reto vahoaka reto, hosana ho an'ny zanaky Davida, voninahitra ny ao any amin'ny avo indrindra, zany no natao teo, nefa ny vetivety teo, omboy, omboy, omboy. Zany ny vokatry ny tsy fahaizana manome voninahitra ilay zanak'Andriamanitra, nanome ohatra ho antsika, ohatra ho antsika eo amin'ny fanompona, ohatra ho antsika eo amin'ny asa iraka eo amin'ny mission, mba ohatra ho antsika koa amin'ny lala tokony hizorantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ho haintsika na oviana na oviana ny anao zay ankasitrahan'Andriamanitra, tsy ho haintsika ny hanompo azy arak'izay tiany, tsy ho vitatsika zany raha tsy raisitsika ho lalana sy ho lova ny fanetretenany sy ny fiankinany feno tamin'ny raiky. Derany eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, zany ilay ika nataon'ny vahoaka, ary isika koa antsoina hiventy zany amin'izao aladiny sampandrofi zao. Saingy tsarovy fa ny fietrena sy ny fankatoava izany ihany no ahafahantsika tena manome voninahitra azy maharitra. Ny fietrena sy ny fankatoavana ne ho an'izay rehetra manaiky anaraka ny lalana, akatahaka ny fitondran-tena ary mitoky sy manantena azy amin'ny faharetana. Fa ny fietrena no lalana sy antoka ho amin'ny fisandratana. Raiso ny fitahiana iara-mitsangana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiraisaina anareo amin'ny Kristy, ka azahoanareo mandray ny fanetretenany sy ny fiankinany tamin'ny ray, anandratany ianareo kosa amin'ny fotoan'andro raha maharitra ianareo, ary indrindra raha matoky azy ianareo. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy kosa. Amen. Petraka isika.
fanamariana izy fotoana izy ao manasantsika mitompo ray latabatramo ny atao hoe ray latabatramo dia miompona naminy miompisaina naminy ary amin'izao fankalazantsika izao dia hanana ny fanetretenan'i Kristy isika mba ahazoantsika manandratra avy kosa ny anarany ka ny ahosanantsika tsy hosana imolotra fa hosana ampanahy sy amin'ny fahamarinana ary andraisantsika fitahitso zany manao ny hira telo amin'ny 500 andininy voalohany sy faharoa isika dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Tsika ny tompo Andriamanitra entiko tompo ray mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soaranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanombo tena monjy anay amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra ary arahany fiangonana any an-tanitra sy ety an-tany nideriny anaranao amin'ny fiompiana ary zay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe masina 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 Jehovah tsika ny teny izay manorina izao fanasana masina ankalazaintsika hatramin'ny sakafo voalohany ny rano tompo mialohan'ny Paska
Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izy anamadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia novakinika ho izy raiso ano tia ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotoa amin'ny tenareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra fa milan-keloka ka na ovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika ry havana ry kristianina malala aoka isika tsiaro an Jesosy Kristy araka izany teny fanorenana izany lay maty ny sorantsika lay nitsangana amin'ny fanamarinana antsika dia fanampihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany kaoka isika hiara-misaotra sy hivavaka misaotra anao izay ry Andriamanitra ranay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota matra dia nomenao ny zanaka ao lay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay rainay any an-danitra ndreto izay manao taonatrehanao ny fahatsarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona ny fijaliany isy ny fahafatesana ny fisanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy ny talan'ny fiverenany izahay ankehitriny raha io aidiny ny fanahy masina mba ameny ny fonay ka ndraisany tokony tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao no arinao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao ka tsy ho izay intsony no velona fa ianao no velona ato anatinay miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay tonga eto anatrehanao iombana amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana miboloboka ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay arako izay ara-manana ny fiangonana masina fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho marak'izay amen ira 5:1 andininy faharoa riavana efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika zany no ahafahantsika miara-mivavaka hoe raha inay o izay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meonay n'izy anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary azy nitondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aoka hitsangana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakianao antsika ny kapoaka misaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano ny fampihavanana hoy ny tompo andeha efa voavoatra avokoa zao a ny zavatra rehetra manao ny hira fa efatra amin'ny 5:4 sika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka rehefa tafaveriny ity ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika
toizantsika amin'ny fito amin'ny zato. Fito amin'ny zato. Jesús Cristo kustrunare repeti fetino rato. Dina mfani che non va fosse alla zaka wale in famiglia che sono dovi e faccia. Zao dia iraintsika nisany andininy amin'ny 7 nisany andininy ihany mamy ry Jesosy, mamy ry Jesosy, mamy ry Jesosy ny fitiavanao. Jesosy Kristy tompo izay vombo tamin'ny azo fijairana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanomenareo ny tenany sy ny ravo izay nanavotany anareo tamin'ny fampitana rehetra. Izy eny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana maro ho fiainana manakizay ho aminareo ny fiadanana. Petraka isika.
mpitandrina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, fiofanana SAP KNPL, tsy misy ny fampianarana SAP KNPL mandritry ny herinandro masina. Vaovao tafo, rakim-pisaorana, fianakaviana tsy nitonona anarana, nanolotra rakim-pisaorana 600 €, 100 € ho an'ny fiangonana ary 500 € kosa ho an'ny trano fiangonana. Napita izao tenin'Andriamanitra izao ao amin'ny Galatiana 4:9, ko araka nananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Taratasy fisaorana. Nahazo taratasy fisaorana ny fiangonana avy amin'ny fianakaviana Roger Gérard sy Antoine Michaela, nanome fararakitra 30 € ihany koa ny fianakaviana. Filazana manjo, na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fa 7:4 amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Raselmanana Jean Eleonore dia nodimandry ny 13 Martsa lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Ondray tapo aminy Manitra sy Lili Randriamananjara. Filazana teraka, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. 1 Samuel, chapitre 1, verset 27. C'est avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons la naissance de notre fille, Ratimandres Avana Maria Noursou, le 25 mars dernier. Par la grâce de Dieu, la petite famille se porte bien et vous remercie pour vos prières de la part des parents, Ratimandres Xavier et Asara. Feun Mazava, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. À l'heure où le chocolat est à l'honneur, la FNM vous a concocté son bocal cookies. Nous vous proposons 2 recettes au choix, cookies aux Smarties ou cookies aux 2 chocolats. Au prix de 8 € le bocal ou 12 € 2 bocaux. Presque tous les ingrédients vous sont fournis. Il ne vous reste plus qu'à mettre la main à la pâte. Nous avons hâte de voir vos belles réalisations. Vous aurez la possibilité de récupérer vos commandes lors du culte de Pâques, le 9 avril prochain, ou le dimanche suivant, le 16 avril 2023. Vous pouvez dès à présent vous approcher du stand à la sortie de l'église si vous souhaitez commander. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Ensua Raunmanan ou Nikanto Andianatuanju. Concert vendredi saint, Éphésiens chapitre 2, versets 7 et 8. Il l'a fait afin de démontrer que pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tel est le message qui sera apporté par les 2 sections consoeurs, Feun Mazava et Endpeo, à l'occasion de la commémoration du Vendredi Saint, le 7 avril prochain à 20 h au Vieux Temple, 70 rue Parc-Gaminière, 31 000 Toulouse. Soyez bénis. Sampana lela Kristiana, fisoratana anarana Jobil mariage. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpivady izay nahatratra fahadimy, folo, 15 taona sy ny sisa, nanamasinana ny fanambadiany. Ho an'ireo izay tia hankalaza izany fahatsiarovana izany, dia afa manatona an'ireo mpikambana ao amin'ny SLK. Ao amin'ny SLK izy rehefa mirava izao fampoam-pivavahana izao. Isan-taona SLK. Ny isan-taonan'ny SLK dia ho tanterahana ny asabotsy 12 aprily sy ny alahady 13 aprily, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny asabotsy 12 aprily amin'ny 3 ora tolakandro, fiofanana miaraka amin'ny mpitandrina Élisée Andriamianitra, anasana fiangonana Ray Manontolo
mitondra ny lohateny hoe lehilahy kristianina eto amin'izao tontolo izao nefa tsy naman'izao tontolo izao. Amin'ny 4 hariva karaoke anasana ny fiangonana iray manontolo, manaraka izany amin'ny 5 ora sasany fiarana mitsakitsaky sy manala etaeta. Ny alahady 13 aprily kosa dia misy fampompivavahana amin'ny 10 sasany ho fiderana an'Andriamanitra ary miaraka amin'izany koa ny fankalazana ny jobily mariazy izay efa voalaza teo. Sekoly ny tenin'Andriamanitra, car nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Romains chapitre 12, verset 5a. Tu es membre de la STA? Alors oui, l'écusson est pour toi. À chaque événement de l'Église et du Sampan, tu seras invité à le mettre pour marquer et nous identifier en tant que STA et pour soutenir les activités de notre Sampan. Un écusson au prix de 5 € est en vente à la sortie du culte. L'opération vente de Bible reprend. Le fournisseur a de nouveau du stock. Vous pouvez commander soit en version française ou en version malgache, version diem ou version classique au prix de 35 €. Le stand STA sera présent à chaque fin de culte. Endripeo, ankalaza ny isataona ny sampana endripeo, ny 13 sy ny 14 Mey ho avy izao, dia efa fandroisahady izany date izany. Règlement intérieur, statut type. Antsona ny mpandrefanasany tompo ny alahady 13 aprily ho avy izao fa isakatoka andaniana ny statut type FPMA izay tsy maintsy apetraka any amin'ny préfecture alohan'ny 30 aprily 2024. Étude biblique, tsy misy ny étude biblique mandritry ny herinandro masina. Permanence ampitandrina, misy ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro tsy miato sy ny alakamisy amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Katekomena, tsy misy ny fampianarana katekomena androany. Fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompon'anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Diarim-piangonana, ny fampompivavahana manaraka dia mikasika ny herinandro masika sy paska ka toy izao no fandaharana. Alatsinainy 3 aprily rapitso zany dia ny tily sy ny sampana fifoajana no mitarika, izany dia tanterana any amin'ny vieux temple amin'ny 7 ora ariva. Ny talata 4 aprily dia ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana no mitarika ny fampompivavahana mbola ao amin'ny vieux temple ihany amin'ny 7 ora ariva tsy miova. Ny alarobia 10 aprily dia ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristiana no mitarika amin'ny fampompivavahana any amin'ny vieux temple amin'ny 7 ora ariva. Ny alakamisy 9 aprily kosa dia culte franco-malgache iarahan'ny FPMA sy ny Église réformée de Toulouse ka ho totosaina eto amin'ny temple du Salin zany manomboka amin'ny 9 ora sasany ariva. Ny zoma 7 aprily dia ny sampana zava-maneno sy ny feony mazava no hitarika ny fotoana ka any amin'ny vieux temple izany manomboka amin'ny 20 ora ariva concert izy io. Ny alahady 7 aprily andro paska dia eto amin'ny temple du Salin ny fampompivavahana ka manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Dia izay indray ny vaovao anio, misaotra anareo nahatra hatramin'ny farany, ny voninahitra man'Andriamanitra iririany. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga angatahana raha misy amintsika ao anatin'izany mba hitsangana. Tsy misy. Dia faly zay miaraba sy mandray anao tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Tena fifaliana ho anay ny nahafahanay nanananao niombona tamin'izao fampompivavahana izao. Dia akasitrahana indrindra zany. Dia mitsodrano anao zahay. Andriamanitra ny fahasoavana ane anambina anao hitahy amin'ny antony rehetra natongavanao eto ary izy androtsaka isan'andro ny fahasoavany sy ny fiadanany.
dia tsarofana ovinana ovinanao no mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anao eto amin'ny FP Matolozy dia misaotra indrindra tompoko. Dia miarahaba koa tsika ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana marsa iny, misy Andramatoa Vitry Monika asa raha eto izy na tsy eto. Dia faly zay miarahaba anao natratra soa ny tsingeritaona naterahanao indray, miara-mifaly aminao, miara-mifaly amin'ny fianakaviana, ary dia mirary soa indrindra koa ho anao. Ny tompo any ampitombo hatrany hatrany ny feim-potoana iainana andraisana fiadanana, ary indrindra azahoanao mijoro vavolombelon'ny fitahiny amin'ny zavatra rehetra. Misy teny ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny andininy fa enina milaza hoe entiko fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehova aho. Zany tokoa ny vavaka sy tsodrano atonononay ho anao, ny fahasoavan'ny tompo, ny famindram-pony anaraka anao isan'andro, ary izy enay toetra ao am-ponao mandraka riva mba handraisanao ny fifaliany sy ny fiadanana. Dia mirary soa indrindra tompoko, hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay noho ty ray aman-dreninay, zokinay izay nitahinao ka nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany indray. Fahasoavana lehibe avy aminao zany, ary anjara fifaliana sy fiadanana atolotrao ny olonao. Miompifaliana aminy zay tompo, ary mangataka aminao ampitoero aminay ny fifalianao, dia ho tanteraka ny fifalianay rehetra. Dia mivavaka ho azy zay mba harotsaka ao amin'ny tsy tapaka ny fitahim-panavy eny ambony, ny fanambinana mananamby ampy, ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao izay tsy hain'izao tontolo izao omena. Ary ninninona iriny fony, ninninona nakasitrahany ao anatrehanao ka angatahany aminao zany valio malala akarone ho azy ho voninahitry ny anaranao. Dia satria mahay manao mihoatra noho izay naingatahana, mihoatra lavitra noho izay eritreretina ianao, dia zany no angatahanay ho an'ity zokinay ity, ho an'ity ray aman-dreninao ity nay ity, ho tanteranao aminy, ho voninahitry ny anaranao, ary ho fifaliana lehibe ho anay kosa. Dia misaotra ray, velona ianao, velona ny zanakao. Misaotra Jesosy, velona ianao, velona ny zandrinao. Amen. Rary soa indrindra tompoko. Miroso mirakitra isika ny vavaka fangatana dia ataontsika orinan'ny rakitra. Koa dia manao ny hira. Zafady fadiniko ny minitra trano. Tonga minitra trano isika izao. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Ny minitra trano atsika amin'ity volana avril aty dia efa nisy taratasy kely nizaraina taminareo tamin'ny fidirana teo. Misy fanazavana kely fotsiny ny komitin'ny trano dia mandrindra sy mamolavola ny asa, fa ny hevitra, ny hery, ny entimanana rehetra dia avy amintsika fiangonana ray amanontolo. Ka androany dia araka ny taratasy efa teo ary araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Filipiana 4:20 ankehitriny ary nahoana aoka isika ara-mamindra hatramin'izao. Dika teny malalaka avy amin'ny teny fototra zany io le nitenenina teo io. Fiombonana, fiaraha-mamindra ary fiaraha-mientana. Misy taratasy kely na nizaraina taminareo teo manontany hoe inona no zavatra andrasanareo amin'ny minitra trano, satria sao dia misy zavatra tsy noeritreretiny kinay komitin'ny trano tianareo ho tenenina eto zany amin'ny minitra trano manaraka, ka dia malalaka ianareo mametraka ny valiny ao anatin'izany. Ray na roa tsy mila zavatra lavabe isika, ary dia hodinenay rehefa ampitonga ny rehefa averinareo ry-piravana, ary dia hodinina io ary dia araka izay azo atao dia hoentiny ety anoloana ety zany izay zavatra tianareo ho fantatra mikasika ny trano fiangonana. Fampatsahivana ny fotoam-bavaka ho an'ny trano manaraka dia amin'ny 15 avril amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sasany ao amin'ny Vieux Temple. Dia izay no minitra tranontsika androany, fa ny fiadanan'ny tompo
ho aminareo tsirairay avy. Amporisihana hatrano isika amin'ny ezaka ho amin'ny trano. Hitantsika teo misy avatsika vao nanolotra 500 euro indray ho amin'izany ezaka trano zany. Ny fiaraha-miantatsika no zava-dehibe ary nona fa ireny dia fanairana antsika tsiraray avy koa, atsiaro andray anjara amin'izany fa ny adidy tsy han'olon-dratsy ho ny fitenitsika malagasy. Tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana, manao ny hira zay efa voatondro isika tatazana ny rakitra, tsaroa fa misy ny azaontsika mandoha zany amin'ny alalan'ny carte bleue, na ny panier connecté zany, milahatra roa ry zareo eto manatona isika avy hatrany raha vao manomboka ny hira ary ho antsika eny am-pitoerana tatazana eny am-pitoerana ny rakitra zay mamy amin'ny fifaliana dia mandray fankasitrahana avy amin'ny tompo. Izano anompo ani Jesusu, izano
Kristo misaotra anao izahay fa efa sitrakao no niarahanay fiangonanao niombona tamin'izao fanompoana masina izao. Efa sitrakao koa ny nanavao anay tamin'ny alalan'ny teninao izay nambara taminay. Ankehitriny Tompo, mety izay ianao hiaino izao vavaka sy fangatahana iraisanay fo saina eo anatrehanao izao, izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Mivavaka aminao izay ho an'ity fiangonana misy anay ity, izay nampivondronanao anay rehetra ho mpiara-mivavaka. Taio ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Taio ny mpitandrina indrindra aritra hatrany amin'ny fitandremana ny ondrinao ary azo fiadanana sy fifaliana hatrany raha manatanteraka ny asanao. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao rehetra manerana izao tontolo izao. Tononay manokana ny FPMA izay nampivondronanao ho fiangonana miombona manao asa misiona. Eny, mivavaka aminao izay ho anay mpanomponao rehetra izay efa nomenao hery ho tonga zanak'Andriamanitra mba ahaizanay rehetra mandray ny fitarianao sy ny fanamasinanao ary ny fanavaozan'ny fanahinao masina anay mandrakariva ka hahafahanay mijoro ho fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao. Mivavaka ho an'ny vinatrano fiangonana eto aminay izahay. Isaoranay anao izay dingana efa vita ary apetraka aminao ny ho avy. Mahatoky anao izay fa ianao ny loharan'ny oviana lehibe io ary ny andrasanao aminay dia ny fahatokisana feno anao tanteraka ka irotsahanay malalaka anoana izany sitraponao izany dia ny ananany FPMA Toulouse fiangonana sahaza ho azy amin'ny lafiny rehetra. Mivavaka aminao koa ho an'ny projet V3M eto amin'ny FPMA. Ny tafo Clermont-Ferrand izay maniry indrindra ny anana mpitandrina matianina. Etseo ny vahoakanao amin'ny fanohanana ara-bola izany vina V3M izany. Mivavaka aminao izay ho an'ny Madagasikara, tanindrazanay, mba hanjaka ao ny fiadanana sy ny fahamarinana avy aminao Andriamanitra. Mivavaka aminao koa izay ho an'ity tany mandray anay ity, ary mivavaka aminao izay ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra any amin'ny firenena samihafa. Mangataka aminao izay ho an'izay namoy malala mba azo fampiononana avy aminao Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana izy ireo. Saronay manokana ny havanay izay voatononina teo. Taio ireo tsy salama rehetra, na ny atokantrano, na ny amin'ny hopitaly. Anatery fahasitranana avy amin'ny Jesosy Kristy ane izy ireo. Taio ireo mijaly ara-nofo sy ara-tsaina ary ara-panahy, ireo mandalo fitsapana samihafa, ireo sahirana noho ny atim-piainana, mba hanana faharetana sy fanantenana ary finoana ny fitiavanao sy ny famonjenanao anie izy ireo. Mangataka aminao izay ho an'izay nahatsaro nandray fahasoavana, ireo nahazo fara sy dimby, nandray fitahiana, nandray fanambinana ary nandray fanasitranana avy aminao, mba hananana izy ireo fo mitafotafo fankasitrahana anao sy ho feno fahatokinanao ny amin'ny ho aviny rehetra. Mangataka aminao izay ho an'ireo maminay rehetra izay vetsonay mangina ao am-ponay ao, mba ho ampaharezinao sy ampitomboanao amin'ny fahalalana anao hatrany. Andriamanitra rainay io, mpihaino vavaka ianao sady mpamaly vavaka. Valio ny vavaky ny mpanomponao araky ny sitraponao, fa ny sitraponao ihany no mahatsara anay. Ary omeo anay hatrany ny fifaliana mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, koa ny voninahitra dia ho anao rery ihany, ry Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mpihaino vavaka ary ny fiadaranao kosa ho anay mandrakizay. Amen. Mamarana izao fanompam-pivavahana izao isika, aorinan'ny afatra sy ny tsodrano dia ny andiny ny faefatra amin'ny hira 7:100 ny raitsika, aorinan'ny afatra sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika andre ny afatra sy andray ny tsodrano. Zao no afatra ho antsika vao avy niombona tamin'izao fanompam-pivavahana izao ary nyray latabatra tamin'i Kristy. Ary ianareo rehetra samy mitafy fanatretena ka mifanompo, fa hoy ny soratra masina hoe toerin'Andriamanitra ny mpiavonavina fa omeny fahasoavana kosa amin'ny manetry tena. Ko manetry tena eo ambanin'ny tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoanandro voatendriny. O aminareo any eneto
indrindra ka ho mandrak'izay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manotombo